Zay dia ny fiarabananao tonga Soweto Madagasikara son éminence no tokony voalohanteny satria eto Antananarivo moa ianao no tonga varavarana fidirana eto Tanindrazana zay nilaosanao ray volana mahery zay satria efa tamin'ny volana ambony igny ianao nandeha tamin'ny fiandohan'ny volana niazo tany Roma nanomana ny zavatra maro mikasika ny andraikitra mahakardinaly ianao vao nitendrena ianao dia maro no efa te ahitanao sy andray tanana anao ankehitriny ino fa tonga ianao ka faly mandray ianao sy mifanapitava aminao ny vahoaka malagasy rehetra soroany reto vahoaka tonga eto tonga soa son éminence eto Tanindrazana. Akafaliana no itondrako ny teny amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy amin'ny anaran'ny kristianina rehetra indrindra ny kristianina katolika amin'izao atokavanao eto Tanindrazana izao. Miarabanao izahay tsy maty foamanainy, miarabanao izahay satria efa ela no niandrasana ny firenena malagasy zany kardinaly zany tonga izy tonga ianao ka dia tena amin'ny fo feno hafaliana sy feno fahavitriana miarabana ianao tonga eto Tanindrazana. Ry havana malama ny voalohany dia isorana Andriamanitra avondrindra nitatana ny diako ary nahatontoy soamantsara ny consistoire natao tamin'ny Roma ka nandraisan'ireo 440 voateny tamin'ny Papa Ray Masina nandraikitra mahakardinaly saotra an'ireo tonga nanotritra tany tona tokoa ny fo mahita anareo marobe tonga mitsela aty amin'ny Serangermanie koa misaotra sy makasitra misaotra anareo zay nandray fitenenina teo tamin'ny teny mamy fandresana atanareo amin'ny anarany be sy ny maro efa hatramin'ny lahadiny Pentecote nanona ny Papa ny anaranareo kardinaly vaovao no efa nahatsapako ny hafalianareo faly fa nahazo kardinaly i Madagasikara. Mbola nasehin'ireo malagasy mipetraka any ivelany tamin'ny fioana tany Roma ihany koa izany stop Paris
ary zao ianareo tonga marobe eto nasesiky ny fitiavana sy ny hafalia faka irezina lehibe ho ahy ny fahatongavana ka misaotra reza mapitranga sy tanteraka zao dia fanen'Andriamanitra ny fitiavana sy ny famondrana amin'ny firenetsika ka hidesorana be lehibe izy na dia zao aza ny zava-misy anantogerany firenetsika dia tsy manadina asika Andriamanitra satria vahoakany masina isika misaotra ny paparay masina ihany koa satria tsy nanadino ny firenetsika sy ny fiangonana Madagasikara zao fananena kardinaly vaovao ho an'i Madagasikara zao dia manefa manana ny anjara toerany eo anivon'ny fiangonana maneran-tany ny fiangonantsika ary manana ny anjara toerany eo anivon'izao tontolo zao koa ny firenetsika manoloana izany fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny Papa Ray Masina zany inona amin'atontsika teny maneta ny fidiko atramina fetrano tazomiko na bekany dia ny hoe aza maneko resy ny ratsy fa resema misoa ny ratsy narena tao amin'ny Romanina 12:21 ary ny mbola tanako amin'izao maha-kardinaly Madagasikara azy koa manetinareo ary manento ny malagasy rehetra ndao hiaraka hiady anotra ny ratsy ary kely soroka amin'ny fanaovana ny tsara ny famelantsika ny latsanjaka no manimba ny maha-olombelona atsika sy manapotiky ny firenetsika isika mianakavy ihany koa ny tompona andraikitra amin'ny fahamboasantsika zao ary sika ihany koa no afaka magnarina ny fiainantsika amin'ny alalany fibebatsika ka dia mitsodrany ezika ataontsika mianakavy ny tena mitsodrany nam'izay rehetra tsarasika koa ampandroso ny firenetsika mamery ny fisoanareo aman-dreny président na matombavy na mifitiavaka naseo misaotra dia jiaby-tsanganavaka Andriamanitra ny hitantaka antsika mianakavy misaotra fitiavanareo hoe Oh,